fifaliana mandrakariva no ahafahana miarabantsika tompoko amin'ny alalan'ny fionatsika eto amin'ity onjapeo ty eto amin'ity fifampiresana na miva amin'ny alalan'ny fijerenany Facebook nareo na miaino ny radio de tena fifaliana mandrakariva isaorantsika ny tompontsika nisaotra n'Andriamanitra tsika ny ahafahany manome antsika fotoana tahaka an'izao fa tena zava-dehibe antsika loatra zao. Anomboka loha hevitra vaovao ndray sika androany fa ny angatahana aminareo mandrakariva raha sitrakareo miaraka nondrika amin'lohantsika sy hanomboantsika an'izany fa hivavaka sika tompoko. Zay Andriamanitra de misaotra anao mandrakariva miankohaka mandrakariva eto anatrehany fahalebiazanao ny voninahitrao fa mahatsiaro mihitsy ny tsy fahamendrehanay kanefa kosa dia omenao fitokisana omenao adidy mba hifampizarany teninao hifampahereto zay amin'ity androany ity de tahio manokana ndray zao fotoana zao Andriamanitra zava-dehibe aminay mandrakariva ny amelanao ny elokay mba hatsapahanay fa tsy misy fisarahana eo aminao sy eo aminay de ny fanahinao masina hanapaka ny fotoana rehetra ho tsapanay ny fanatrehanao amin'ny alalan'ny taridalana avy amin'ny fanahinao masina de misaotranao indrindra amin'ny fianonan'izany vavaka izany fa tonononay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay rery any izany vavaka izany. Amen. Riavana malalisany loha hevitra vaovao no resantsika amin'ity androany ity, loha hevitra anehoana ihany ny sary entina maneho ny fanahy masina fa androany kosa izy de amin'ny alalan'ny fomba fitenin'ny olona ndray no anehoan'ny soratra masina ny an'izany fanahy masina zany de ilay teny manao hoe parakleto io no anehoana an'ilay endriky ny fanahy masina. Hatramin'izay zavatra rehetra voasoratry ny Baiboly ny fanahy masina de manambara hery, teneny hoe manambara hery. Ny fanahy masina aseho amin'ny alalan'ny rivotra, fanahy masina aseho amin'ny alalan'ny fanomezana, fanahy masina aseho amin'ny alalan'ny ranoka zay araraka amin'ny mpianatra zany, ranoka araraka amin'ny mpianatra tahaka ny hoe hery miasa ny fanahy masina aseho zany eo amin'ny Baiboly fa amin'ity androany ity dia misy toko sy andininy betsaka zay jerevantsika mialoha alohan'ny andiniantsika tsara ny amin'ity atao hoe parakleto ty fa ny fanahy masina dia personne, zay angamba no ahafahako milaza azy, personne anankiray amin'Andriamanitra telo kanefa ray ihany. Ny fanahy masina dia Andriamanitra, tsy herin'Andriamanitra ny fanahy masina, tsy fanomezana fotsiny avy amin'Andriamanitra ny fanahy masina, eny tsy hoe hery avy any ambony, tsy zany ny fanahy masina fa ny fanahy masina dia personne anankiray amin'Andriamanitra, Andriamanitra mihitsy ny fanahy masina. Ka mialohan'ny teny jerevantsika ny an'ity parakleto ty de andeho jerevana mihitsy any zany hoe Andriamanitra ny fanahy masina izany. Misy ohatra maro ao amin'ny soratra masina zay asaiko ianareo amaky an'ireny rehefa manana fotoana malalaka tsara. Zay jerentsika voalohany eo amin'ny Romanina toko 9 andininy fa 7:30 andininy fa 7:20 de zao no ilazan'ny teny azy hoe ary zay mandinika ny fo no mahalala. Toizana rehefa vaky teny any an-trano fa ny fanahy masina eto de manana fisainana mandinika, ny fanahy masina mahalala. Zany mantsy no ahafantarana ny personne anankiray ohatra nasy ianao, za afaka mandinika, afaka mahalala. Ny fanahy masina tsy baikona fotsiny fa mandinika, mahalala. Korinthianina voalohany toko 12 andininy fa 1:20 de zao no ambarany, zarazarainy ho azy rehetra ny fanahy masina araka ny sitrapony, manana sitrapony fanahy masina. Ao amin'ny Romanina toko 5:20 andininy fa 30 noho ny amin'i Jesosy Kristy tompontsika sy ny fitiavana avy amin'ny fanahy, manana fitiavana ny fanahy. Zany no ahafahantsika milaza fa personne ny fanahy,
tsy zavatra volavolaina sy amboarina ny fanahy fa persona anankiray a manana ny maizy azy. Ao am'izao no toko 2 izy no hitari-dalana anareo, mitari-dalana ny fanahy masina zay reny no olazainy koa afaka miresaka, afaka milaza sy manambara ny fanahy, ny zavatra ho avy aza dia ambarany aminareo, zany hoe afaka manambara ny fanahy masina. Romanina toko 8:5 ny fanahy de miara-milaza amin'ny fanahy tsika, miara-milaza, afaka mijoro vavolombelona ny fanahy masina satria ny fanahy masina dia persona anankiray. Ao am'izao no toko 4:5 izy no ampianatra anareo ny zavatra rehetra, ampatsiaro anareo ny zavatra rehetra, mampianatra ny fanahy masina, mampatsiaro ny fanahy masina. Ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 5:7 fa sitraky ny fanahy masina sy izahay hoy ny apôstôly, zany hoe manana ny sitrapony, manana ny fanapahan-kevitra raisiny izahay ny apôstôly, fa ny fanahy masina koa mba manana an'izany fanapahan-kevitra zany, mba manana zay sitraky ny fony izy satria persona ny fanahy masina. Asan'ny apôstôly toko 1:12 de nasain'ny fanahy hiaraka tamindreo aho ny apôstôly, zany hoe maniraka koa ny fanahy masina, ny fanahy masina dia maniraka. Ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 2:1 ary rehefa norarano ny fanahy masina tsy hitory ny teny zay, zany hoe manana sitrapo ny fanahy masina ary mahafantatra ny tokony ho ataony, de miteny izy hoe aza mandeha nareo, afaka mandrara ny fanahy masina, ndrarano ny fanahy masina izahay, zay no ambarany eto. Vakitsika ihany eo amin'ny Jaona toko 9:9 ary raha tonga izy de apiaiky zao tontolo zao mapiaiky. Asan'ny apôstôly toko 7:2 de hoy ny fanahy masina atokano ahy Saoly, atokano ahy Barnabasy, manokana ho mpitandrina. Asan'ny fanahy masina koa zany. Eo amin'ny asan'ny apôstôly toko 5:7 ka tsy navelan'ny fanahin'i Jesosy ka efa tonga tany tsisy Mesia dia nitady akany bitany izy fa tsy navelan'ny fanahin'i Jesosy. Mandrara ny fanahy masina, manana sitrapo ny fanahy masina rehefa tsy tokony handeha de maneho hevitra izy manao hoe tsy mahazo mandeha. Romanina toko 8:5 ary toy zany koa ny fanahy no mamonjy ny fahalementsika, mamonjy ny fanahy avana. Ny fanahy no mifona ny fanahy masina amin'ny fitarainany tsy azo tononona. Asan'ny apôstôly toko 2:7 zay nanaova ny fanahy masina nareo ho mpitandrina. Asan'ny apôstôly toko 7 io fanahy masina io koa nefa de amin'ny maha-persona azy azo atao ny manohitra azy. Ianareo izy zay manohitra ny fanahy masina. Asan'ny apôstôly toko 5:7 nahoany ianareo no ny ray tetika, nahoany ianareo ny ray tetika hakafanà ny fanahy ny tompo, makafanà, azo atao ny makafanà ny fanahy masina satria persona ohatranà sy ohatranao ndraindray afaka makafanà anao, afaka manohitra anao ako, afaka manao zay tsy mety aminao tsy voatery zay tianao ihany ny ataoko, ary ny fanahy masina koa de zany azontsika atao raha zany ny tiatsika ny manohitra ny fanahy masina. Satana ozy izy, asan'ny apôstôly toko 5:3 satana no efa nameno ny fonao handainga amin'ny fanahy masina. Azo atao ny mandainga amin'ny fanahy masina satria persona ny fanahy masina. Afaka mifaneraseransika, afaka miresaka amintsika, afaka mandray anjara eo amin'ny fiarahamonina zay misy atsika. Ao amin'ny Hebreo toko 10:7 sady naniratsira ny fanahy ny fahasoavana izy, mety ho tsira tsiraina koa ny fanahy masina. Ary Efesiana toko 4:7 de hoe aza mampalahelo ny fanahy masin'Andriamanitra. Rehefa mikiry biby amin'ny fahotany ary ny olombelona mampanota azy, miezaka ny fanahy masina hanitsy azy, kanefa ny olombelona de miziriziry amin'ny fahotany mandrakariva, de ny farany tsy horehintsony ny feon'ny fanahy masina. De ambaran'i Jesosy zay tamin'ny alalan'ny evanjelistra Matthieu toko 12:1-13 manao hoe
tsy azo famelan-keloka intsony zay rehetra mitenin'ny ratsy ny fanahy masina amin'ny alalan'ny fitenenany ratsy ny fanahy masina. Ny fanahy masina ry havana dia persona iray amin'Andriamanitra telo kanefa iray ihany, Andriamanitra ny fanahy masina. Raha toy isika ka mifanerasera amin'ny fanahy masina, mifanaraka tsara amin'ny sitrapon'ny fanahy masina, dia zany no atsapantsika fa Andriamanitra miaina ao anatintsika, Andriamanitra eo anivontsika ny fanahy masina. Tsy anatahotra tsika, tsy hororo satria eo akaikitsika Andriamanitra. Ka rehefa fantatsika fa persona anankiray Andriamanitra dia ho resantsika manaraka kosa ary zao ny amin'ny atao hoe asa manokana ataon'ny fanahy masina ity. Raha ny apôstôly Jaona dia indimy no averimberiny ao amin'ny asa soratra zay nosoratany ny amin'ny teny atao hoe parakleto. Misy hevitra vitsivitsy maromaro reto zay fonosany zany teny zany hoe parakleto. Voambolana anankiray izy io, voambolana fanao eny amin'ny fitsarana. Io teny parakleto io dia manondro olona anankiray antsona mba ho eo akaikin'ny olona voapanga anankiray, zany hoe misy voapanga eo dia izao le parakleto dia makantoeran'ny olona anankiray antsona mba hanampy an'ity voapanga ity, hiady ho azy, hiaro azy, zany hoe manao défense na midéfendre an'ilay olona zay voapanga. Dia amin'ny alalan'izay zany dia misy hevitra voalohany zany sotomintsika, iza moa mpanao an'izay? Ny avoka mpanao an'izay. Misy avoka zany hoe ny mpisolo vavy reny zany hevitra ity parakleto ity dia ny amin'ny hoe mpisolo vavy, zany hoe mpanampy, zany hoe mpiaro, défenseur, zany mihitsy mpiaro. Dia misy teny anankiray koa antsona amin'izy io, azo lazaina fa hoe olona anankiray koa antsona mba hamonjy. Dia amin'izay heviny zay indray dia zao mpanelanelana izy amin'izay fotoan'izay, zany hoe mpanampy manelanelana eo, mpanolo-tsaina, pomba, zany hoe momba anao zany izy, momba an'ilay voapanga ary mpanohana an'ilay voapanga. Dia lazaina ihany koa ny dikan'ity teny hoe parakleto ity fa mpampionona. Le asa ataony zany dia zao, rehefa miteny zany izy hoe parakleto dia misy zavatra anankiray na ady zay mahatonga an'ilay olona anankiray zay antsona mba hiaro mandritra an'izany ady zany na zany zavatra anankiray tsy maintsy ilana mpamonjy zany. Raha amin'ny fandika-tenin'ny Hebreo dia avy hatrany zany dia le teny frantsay manao hoe intercesseur ny tena mahadika azy, zany hoe mpanelanelana. Ao amin'ny Jaona voalohany toko fa 2:1 dia zao no voalazany: anaka, zany zavatra zany no soratako aminareo mba tsy hanotanareo. Raha misy manota, manana solo vava ao amin'iray isika, dia Jesosy Kristy lay marina. Jesosy Kristy no parakleto ihany koa. Zao no ambarany mantsy ao amin'ny Jaona 4:12. Hoy izy: ary izaho angataka amin'iray, ary izy hanome anareo mpananatra hafa. Zany hoe ity parakleto ity zany dia manohy an'ilay asa famonjena zay efa natomboky Jesosy mihitsy no lay parakleto, fa le mpananatra hafa kosa rehefa niakatra ny an-danitra Jesosy dia nalefany dia tsy iza fa ny fanahy masina zany. Manao ny asa famonjena zay efa natomboky Jesosy izy io. Ary Jesosy amin'izao fotoan'izao dia fantatsika fa mitoetra any amin'ny fitoerana masina ny an-danitra, eo an-tanana ankavanan'Andriamanitra ray, zay ny ilazana azy, mifona ao antsika, mbola manao asa fanelanelanana, asa fisoronana, misolo vava ao antsika any an-danitra. Ary ny fanahy masina kosa dia manao an'izany asa zany koa ety ambonin'ny tany misy antsika tsirairay avy. Ka raha fitinina ary zany dia zao, ny parakleto zany hoe ny fanahy masina, raha ny jerevantsika terem-piandohana dia zao persona anankiray amin'ny Mahandriamanitra. Ny fanahy masina miasa eo anivontsika sy te hifanerasera amintsika sy te hiara-monina amintsika dia tsy inona fa ny fetezan'Andriamanitra onona sy hiaraka amintsika, ny atsapantsika ny fanatrihan'Andriamanitra mandrakariva.
persona ny fanahy masina, miasa eo amin'ny fiainantsika ny fanahy masina, aoka sika tsy hanao zay ampalahelo an'izany fanahy masina izany. Ary amin'ny alalan'izany fanahy masina zany, amin'le endrika manokana ny resantsika atoany mamparaky le tao azy, de zao ampionona atsika izy, ampahery atsika izy, hiaro atsika izy, anolo-tsaina atsika izy, hiady ho atsika izy, ary hitondra fampiononana ao atsika izy, ary manelanelana atsika mba azotsika mahita famonjena sy mitondra fahafahana eo amin'ny fiainantsika. Asa lehibe ataon'ny fanahy masina zany. Raha toa ka mbola tiatsika, raha mbola manana fotoana sika de mbola azosika atao ny manohy, mandalina ny hevitry ny sary marobe zay anehoana ny asan'ny fanahy masina ireny. Fa ny zava-dehibe de zao, nampiasa n'ireny sary reny Andriamanitra mba hanambarany ny fahamarinana sarobidy sy ny fahamarinana tomiafina ao amin'izany fanahy masina izany. Fa ny anjarantsika ry havana de ny mandray an'izy ireny am-pinoana. Ataotsika ireny am-pinoana mba ahafahantsika manao ny asa fanompona amin'ny fiainantsika amin'ny mampanopin'Andriamanitra atsika, ary amin'ny asa fanompona rehetra zay ataotsika ao amin'ny fiangonana misy atsika tsirairay avy. Hamarana an'izao famelabelarana zao isika, ny fanahy masina dia persona, Andriamanitra eo anivontsika, zay no asan'ny fanahy masina. Amin'ny mamparaky le tao azy de manao ny asa rehetra zay efa natomboka Kristy teo amin'ny fiainantsika izy, mba hahatonga sy hatateraka ny famonjenantsika. Raha mila mpamonjy isika, fanahy masina mparaky le tao. Raha mila mpampahery isika, eo ny mparaky le tao. Raha mila mpampionona isika, eo ny mparaky le tao. Raha mila mpisolo vava isika, eo ny mparaky le tao. Antso atao amintsika de zao, ny fisian'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahy masina eo amin'ny fiainantsika de mba hatsapahantsika mandrakariva ny fiarahana amin'Andriamanitra. Mba hatsapahantsika fa zany Andriamanitra izany, lay anankiray zay manana ny hery rehetra sy ny tanjaka rehetra, de ahatonga atsika ahita fahombiazana, ahita atsika fampaherezana, satria fantatsika fa misy anankiray zay matanjaka miaraka amintsika ary azo antoka fa miandany amintsika. Lay iray zay Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanatrehan'ny fanahy masina miandany amintsika. Ry havana moa ve misy zava-manadanja, misy zava-manandanja mihoatra noho zany ve? Zany hoe Andriamanitra eo anivoko, Andriamanitra miaraka amiko, Andriamanitra manohana, mampahery aho, mitondra makany amin'ny fahombiazana amin'ny alalan'ny fanatrehan'ny fanahy masina mparaky le tao. Misy zava-manandanja mihoatra noho zany ve ry havana? Nahoana raha atao zay ahatsapana sy hananana an'izany, zany fanahy masina mitoetra eo amin'ny fiainantsika zany, zany fanahy masina maneho fa Andriamanitra miaina miaraka amintsika izany. Aoka hangataka an'izany isika, aoka mba ho zavatra ilaitsika izany eo amin'ny fiainantsika. Hoy ny tompontsika eo amin'ny Luka 13:13. Korahy ianareo, raha de ratsy aza, mahalala manome zava-tsoa ho an'ny zanakareo. Tsy mainka avany ny ray zay any an-danitra no hanome ny fanahy masina ho an'izay mangataka aminy. Omen'Andriamanitra tokoa ny fanahy masina. Tena omeny atsika tokoa zany. Sitrakitsika ve ny angataka an'izany fanahy masina zany? Sitrakitsika ve ny andray ny fanahy masina mba hatsapahantsika fa Andriamanitra miaina miaraka amintsika, miaina eo anivontsika Andriamanitra. Andriamanitray fitiavana, tsy mba tia zava-dratsy mihitsy eo amin'ny fiainanay, fa te hisalovana amin'ny fiainanay rehetra amin'ny zavatra rehetra zay ataonay, satria te hitondra fiadanana eo amin'ny fiainanay. Matetika anefa zay de maniasy, tsy afonao nefa zay Andriamanitra fa nomenao ny fanahinao masina, hanohana, ampahery, ampionona, hisolo vava, hanafaka, hamonjy. Misaotra tamin'ny asa fisoronana zay mbola ataon'i Jesosy amin'izao fotoana izao, ary
manohy an'izany asa efa natomboko Jesosy zany ny fanahy masina, miazona anay, mitahiry anay ao anatin'izany finoana fa Andriamanitra monina eo anivonay ianao amin'ny alalan'ny fanahinao masina. Dia misaotra anao zay amin'izany, koa mangataka aminao zay, ary ho tsy hay mivatravatra eo amin'ny fiainanay tsirairay avy ny fanahinao masina. Andriamanitra tia anay ianao, ny zava-tsoa indrindra omenao anay dia ny fanahinao masina. Omeo anay zany Jesosy eo, tianay ny mandray an'izany. Dia raina mandrakizay ny anaranao masina, noho ny amin'ny anaranao Jesosy. Amen.